Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompokivavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny fahitalavitra ici télévision. Anio isika dia iresaka mikasika ny atao hoe fanatanjahantena sy ny tontolo ny fitaizana ara-batana. Manana vahiny isika tsy iza izany fa Andriamatoa Derasoa Rasolofo Niaina. Faly miarabanao Dera, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Miarabanao Andriamatoa Bary dia misaotra betsaka amin'ny fanasana dia faly miaraba ny mpijery ana tokantrano rehetra any nirariana mba samy azo zavatsoa amin'ity fihaonana androany ity dia misaotra betsaka amin'ny fanasana. Ina marina moa zany no tena hoe ataony Dera amin'ny manana ataontsika manana orinasy de reto zay amin'izany fitazam-batana zany. Oui, 24 Feet Canada no anarany. Fito taona zay zany tonga teto Canada zany dia ny zavatra hitako rehefa tonga nanomboka ny nahazo poids zany nitombo ny lanjako zany. Dia efa nofinofiko hatramin'ny fahakely moa zany hoe te-hanao compétition fifaninanana amin'ny resaka fanatanjahantena fa noho ny fahasahiranana tamin'ny Madagasikara ny ray aman-dreny tsy dia afaka nanoana tamin'izay. Afaka ihany zany fa hoe teo ilay ray aman-dreny no miteny hoe ndana mianatra amin'izay tafita dia nanaraka an'izay dia tafita teto Canada amin'izay ary dia tonga teto teo après un an 2 ans roa taona talohan'ny tafara nahatongavana zany nanomboka miseho le poids lasa henoko miareraka dia farany nanapa-kevitra hoe manitsanitsana ny filazantsika azy amin'ny Madagasikara. Dia teo no nahitako hoe ohatran'ny olana be da be eto Canada surtout ho an'ny gasy vao tonga eto Canada tsy ny gasy rery zany fa hoe ny firenena ohatran'ny afrikana rehetrarehetra tonga amin'le resaka fisakafoanantsika any sy le eto tsy mitovy zany le fomba fiainana etontsika tsy dia mihetsika firy dia nefa le sakafo raha le fisakafoanana hatramin'izay foana notoizina dia hitako hoe nisy olana teo ny momba anahy dia hitako hoe be da be nanomboka nanontany hoe ahoana ny nataonao eto dia teo any nanomboka nanapa-kevitra nisy namana zany teny hoe liana venao ny ampikotrana fotsiny aloha tamin'ny voalohany. Liana venao ny ampikotrana tsy maninona aho efa mikotrana ihany raha ahafahana hoe manampy olona zany hoe olona hafa ny zavatra nandalovako sy teo amin'le hoe réussite teo amin'le perte de poids nataoko zany dia mahafinaritra dia nanomboka tamin'izay ngamba heritaona sy tapany zay no nanomboan'ny 24 Feet Canada. Ny 24 Feet Canada eto Québec sa eran'ny Canada mihitsy? L'izy natao hoe 24 Feet Canada satria tsara dia tsara le question Bary, le fanontaniana Bary. Nanomboka teo Montréal le izy tamin'ny voalohany groupe na 30 telopolo isa teo fotsiny nanomboana l'izy tamin'ny voalohany. Dia vu moa le entraînement zany le fanatanjahantenanay gratuit tsy misy vola hoe aloha be dia ohatrany hoe makany amin'ny gym. Fa le any amin'le contribution le salle fotsiny zany manambatambatra ny olona dia mamorona groupe kely anankiray dia mampikotrana dia tonga mampikotrana. Donc tian'le olona le izy satria misy résultat koa le izy. Le izy voalohany indrindra vao tonga le olona misy koa zany ny fampianarana le olona amin'ny sakafo hoe be da be manko betsaka ny mieritreritra hoe teo salama dia andeha azakazaka be any amin'ny gym anatin'ny adiny 2 adiny 3 adiny 4 nefa avy eo le zavatra hohanina tsy mifandray amin'le objectif le tianao azo avy eo le tanjonao azo avy eo dia lasa tsy misy le résultat. Dia rehefa misy le résultat nefa ny olona zany rehefa mahazo an'le valiny tsara amin'le ilainy dia lasa manao publicité automatique izy ho an'ny olona fa ndao aty. On est à 24 Feet Montréal, Laval, Rive-Sud, Longueuil maintenant, Coticook. 24 Feet zany zay am'izao ny 24 Feet ny sokatra tao anatin'izay heritaona sy tapan'izay. Donc misy koa efa le zany matoa hoe natao Canada mbola mila équipe anglophone amin'ny teny anglisy koa satria matoa hoe manomboka 24 Feet anankiray mila maîtrisenao le langue raha ohatra olona anglophone raha ohatra hoe ho avy eto Montréal izy ampikotrana na hoe hanampy olona amin'ny teny frantsay mety sarotsarotra ho andry zareo fa juste le hoe le langue fotsiny zany barrière dia efa misy ihany ny coach en formation zany
am'resaka entraînement zany anglophone amin'ny teny anglisy dia miandry kely fotsiny andanana Ottawa. Ottawa, Vancouver, Vancouver lavidavitra ihany satria les déplacements les coach zany satria rehefa manomboka 24 fety anankiray mila ray volana 4 semaines former an'ilay olona toerana sy mibâtir an'ilay équipe dia moyen de transport zany déplacement anay mbola mandeha tomobile donc Vancouver mety mbola sarotsarotro ihany fa mety ny tanjona zany hoe manampy ny manodidina betsaka indrindra matoa ny teny Ottawa satria anglophone any Ottawa c'est plus lazaina fa bilingue fa plus anglophone fa izy no akaiky indrindra raha ohatra hoe atao en auto 2h30 adiny roa adiny telo ça peut se faire donc zay mahatonga ana miteny hoe fa Vancouver mbola à long terme mbola lavitra manko loha izy amin'ny carte. Mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV izay arahanao eto amin'ny Ici Télévision. Anio dia manana vahintsika Andriamatoa Derasoa Rasolofo Niainy. Miverina dera amin'ny 24 feet Canada. Inona moa tena hoe tanjona zany araky ny nazavaina tao hoe resaka kotrana, resaka fitazam-batana, resaka sakafo sy vatana sy fikotranana fotsiny ve tena zavatra atao zany ny tanjona zany fahasalaman'ny vatana sy fahasalaman'ny saina sy ny olona. Tsara dia tsara le fanontaniana. Le fanontaniana nanomboka hoe kotrana araky le nilazaiko tamin'ny voalohany teo zany hoe be da be ny olona ny mieritreritra hoe mikotrana dia vita daholo ny rehetrarehetra fa 24 feet Canada zany ny voalohany indrindra zany resaka sakafo 80% ny concentration zany azahoana an'ilay résultat sakafo hohanina, ny 20% iny ny exercice iny zany ny entraînement le kotrana resahana dia ny lehibe indrindra zany le fotom-pisainana iny le 100% zany iny tena manomboka tsisy hoe tsisy résultat tsisy zavatra tsara vita zany erako zao tontolo zao amin'ny maha olombelona tsisy tsika olombelona na gasy zany na vazaha na canadiana na eo zany ny raisan'ny olombelona les fotom-pisainana la façon filazantsareo anazy vahiny hoe la façon dont comment on pense eo zany ny atombohan'ny rehetrarehetra eo mila manapa-kevitra ny olombelona anankiray hoe te hiverina amin'ny heriko tamin'izaho 20 taona na tamin'izaho 20 taona manapa-kevitra ny olombelona anankiray dia eo no manomboka miseho ny vahaolana ohatrany hoe ok inona zavatra tokony hohanina tsika ne raha tany Madagasikara hoe ny vary sy laoka voateraka samy gasy dia samy vary ny meny badada sy neny tamin'izaho vao nanomboka tena zay hoe non tsy raha najanona vary zany tsy hiditra amin'izany mihitsy fa rehefa hitako le hoe nanomboka les compétitions le fifaninanana jiu-jitsu brésilien zany hitako hoe reraka rehefa nanomboka les compétitions nefa rehefa nanomboka ny karakaran'le sakafo sady ny kotrana zany novaina le fotom-pisainana nanampy anao tamin'ny champion de Montréal jiu-jitsu brésilien zany teto Montréal nanokatra varavarana be da be ho anany efa le izy gym rehetrarehetra gauche à droite miteny hoe afaka mampikotrana aty aminay ve azonao ny tiako tenenina. Manahoana betsaka ny malagasy manaraka ny 24 feet tonga mikotrana any amin'ny 24 feet sa ny vazaha ny ataontsika hoe canadiana ihany tena ny atombohan'le izy gasy aloha nanodidina anazy satria 24 feet Canada any fitambarana coach be da be mihitsy no manangana anazy entrepreneur ahoana moa ny filazana azy amin'ny teny gasy mpandraharaha zay mihitsy misaotra anao mpandraharaha tsy misy hoe tiany patron na hoe tiany tsy maintsy arahana fa na ny fahatongavako androany dia fa hoe invitation avy am-bary fanasana avy am-bary dia fa tonga dia ok na mandao andramana jerevana inona ny zavatra mety iseo dia very tamin'le fanontaniana hoe ny malagasy ihany ve hoe manahoana ny malagasy tonga sa ny canadiana ihany tena hoe manaraka ao amin'le 24 feet manahoana ny betsaka ve malagasy tonga ao gasy gasy nanomboka
eritona tao arinany nazahoako résultat tsara teova nanomboka ny gasy nanaraka ohatrany Mamy Michel pi rasa raha fantatritsika na dia André Mahefa nanomboka nandraraha niaraka taminay koa donc betsaka mbola raha ny fahitako anazy ho amin'ny hoavy mbola mino fa mbola ho betsabetsaka kokoa zany ny gasy manapa-kevitra hoe andray tanana amin'ny fahasalamana pi hoavy fa mbola fahafantarako anazy ankehitriny mbola hoe mijery aloha ny gasy hoe inona zavatra miseho pi mbola tsy betsaka zany par rapport amin'ny hoe ary manahoana nefa ny sarany mihoatra amin'ny hafa azo lazaina hoe zakan'ny olona ihany sa na atao hoe mora ihany ve ny sarany sa ny sarany raha ny sarany resana raha resaka vola raha le service zany le service humaine 24 feet Canada rehefa natao ny évaluation tsy latsaky ny $700 par mois zany ny vidin'le izy fa juste hoe ahafahana manampy ny olona ho tsara zany ny fahasalamana natao gratuit le izy satria fantatra ny hoe ny taux d'obésité to Canada efa manomboka miakatra na ny grave à 70% ny antony andehanan'ny olona makany amin'ny dokotera dia nohony tsy fahasalamana nohony tsy fihetsehana dia nefa 50% zay zavatra zay nefa afaka amboarina zany tsy andehanana any amin'ny dokotera rehefa manomboka mihetsika manao sport sy fanatanjahantena sy ny resaka sakafo fotsiny ono raha ohatra zany ataontsika hoe resaka terre ozy izy raha misy olona anankiray zao atao hoe lasa matavy be izy afriny ny olona iny lasa atao hoe mahi zany raha hoe te hanena tena izy mila fotoana firy iny misy sakafo mila hoe régime tena rahany afriny izy mety hoe mahatratra ny tanjona tiany hotratrarina zany manaraka ny mikotrana ao amin'ny 24 feet. Ok, azo. Tadidiny mbary tsara, tadidiny mpijery tsara, 100% aloha le fotom-pisainana ny voalohany indrindra. Ny olona anankiray rehefa en surpoids na hoe mihoatra ny lanjany, matoa iny olona iny tonga amin'ny toerana iny nisy fotom-pisainana, le atao anaty saina zany misy zavatra tsy mety. Misy zavatra mila amboarina zany. Raha ohatra te hiova dia manomboka eo amin'le fotoana anapahana hevitra atao anatin'ny loha zany hoe avy eo le manao l'évaluation. Be da be le processus arahana zany. En moyenne 8 à 10 ho an'ny olona tena tapa-kevitra zany. Ny tena tapa-kevitra hoe inona zavatra azo atao vonina hiditra 24 feet inona no tokony atao. 8 à 10 livres par mois zay ny minimum zany ho an'ny tena hoe tena vavonina en kilo satria resaka malagasitsika donc atao eo amin'ny 4 kilo à 5 kilo eo zany par mois zay zany en moyenne zay nefa misy ny aingana indrindra noho izay misy no miralentir noho zay somary lent zany noho zay zavatra zay inona no mahatonga anazy farak' le niteneniko teo misy ny olona rehefa teneny hoe ty atao zay manaraka an'iny atsakany sy andafany dia mivoaka le résultat avy eo Facebook fa izy io mila hoe isan'andro mikotrana sa isan-kerinandro sa manahoana le ataontsika hoe rythme le rythme le satria 24 feet manko miara-miasa amin'ny docteur en nutrition resaka ara-tsakafo mahay indrindra raka zao tontolo zao manko 24 feet zay ny tsara ho fantatra dia ny docteur en nutrition nefa docteur amin'ny ara-pahasalamana momba ny sakafo zany ny teny hoe 3 fois intelo isan-kerinandro ihany dia ampy tsy voatery akory ary hoe adiny ray na adiny roa any amin'ny toerana fikotranana 30 hatramin'ny 45 dimy amby efapolo mikotrana teny gasy 5 amby efapolo minitra dia intelo isan-kerinandro nefa mila an'le zavatra hoanina isan'andro zany le zavatra hoanina miditra any ambava sy le hoe ay zany tokony inona no tokony hosotroko rehefa zay zavatra zay zany no voaregle tsara
mandeha ho azy na mamy Michel ary ane namako akaiky manko mamy Michel ho an'izay mahalala anazy izy ane tsy afaka mikotrany asa raha hitanareo ny kany tsy afaka mikotrany izy fa hoe nutrition fotsiny zany le 80% le sahako tao hoe nutrition fotsiny zany no hoe iny iconcentré vatsika de ny ambiny le 100% le fotom-pisainana zany hoe oui vita an'lahy io olona tsy afaka mikotrana azonao le tiako tenenina 24 fety zany en gros zany entre parenthèse de ty ho an'ny olona mieritreritra hoe mikotrana be ny azahoana résultat de omeny 24 fety io meny kotrana de omeny nutrition koa eo akaiky le araha le fomba fisakafo rehefa jerevana nefa zay manomboka an'le challenge satria le challenge manko gratuit anatin'ny 4 semaines anatin'ny 4 herinandro zany omena gratuit ho an'izay olona te hikotrana mena gratuit izy de tonga de avela mikotrana fa en faran'le 4 semaines ne tsy de misy ny résultat ho an'ny olona mikotrana fotsiny fa ho an'ny olona manaraka an'le resaka nutrition le hoe moranarina ozy izy ny any amintsika an'izay le fahendrena malagasy zany tiako tenenina zay manaraka misy le résultat ya eny ary efa tapitra moa fotoanantsika de raha asa misy amtinanao an'izay voalaza rehetrarehetra teto zay dia entina ny tanana ny olona amin'izany fikotranana sy fitezana vatana zay mba ao anaty hijanona fahasalamana foana hoe misaotra betsaka indrindra bary voalohany indrindra aloha misaotra betsaka tena misaotra betsaka bary tena mahafinaritra be ana le émission satria inona moa ny ataontsika raha tsy miteny matoa ianao nanasa ana donc hitanao hoe misy zavatra na ankeo maraina ary avy fo la télé ny télévision donc mino fa misy zavatra tsara zany mety atao misy an'le confiance en soi mimaniry foana ao anaty misaotra be dabe ho anao de misaotra be dabe koa an'ny mpijery voalohany indrindra fa raha tsy misy anareo mpijery ane tsy misy tsisy dikan'izao zavatra ataona izao fa inona no message zany tiako amitinana anazy ny vatan'ny olombelona ny vatana anankiray ihany tsy afaka soloana raha tsy tiatsika ny trano en déménage raha tsy tiatsika ny tomobile afaka manolo tomobile afitsika fa ny vatana nefa rehefa tsy misy énergie rehefa ohatra reraka foana ao anaty ao sarotra de sarotra amenao anaty na tia Canada ary tsika naiza misy atsika eraka zao tontolo zao rehefa tsy ara-pahasalamana na ohatriny ny compte en banque nao vola ao anatin'ny banque nao rehefa tsy ao le fahasalamana voalohany indrindra fa ny farany de farany aza mieritreritra fotsiny hoe andeha ando gym ohatra n'iny ny vidiny indraindray tsy indray mandeha isan-kerinandro no any de iny ny afana azahoana an'le vahaolana fa rehefa mety vonina ny olona anankiray textena fotsiny 24 feet zay ville misy anao ohatrany hoe exemple Montréal textena 24 feet Montréal 438 879 4334 mino fa ho asina sous-titrage amle numéro téléphone nahafahan'ny olona manaraka anazy textena fotsiny 24 feet Montréal ou bien 24 feet Québec textena fotsiny de afaka manao l'inscription amle entraînement gratuit de 4 semaines de misaotra indrindra dera amin'ny fahatongavana teto zay ihany koa ny fandarantsika androany mame fotoananao amin'ny fandarana manaraka indray veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy mankasitraka tompoko Natsikiama mana rehefa ianao misindireny miala hafana tambitamby teny mamy aleoko fona eo anilanao hatrany fa nianilanao amiehitina de mitora fifaly raha lavitranao tsy tizay atao nialina diavolandava
rehetra mifofo naorana mifa rehefa eo ianao toelatra mita sangisangy tsikitsikitsy bala tosatry fona eo anilanao atra fa nianilanao anye litina de mitondra fifali lalavitranao tsy tizay atao nialina todiavolandava mbola fayany zany akakinao iza mitondra fifali halavitranao tsy tizay atao nialina todiavolandava mbola fayany zany akaikinao iza